dia faly miarahaba ny vahoaka malagasy tratry ny asaramanitra tratry ny faharoa amby 10 taona ny fitsingerenan'ny fahaleovatenan'ny Madagasikara sy ny fetin'ny folo alin-day malagasy. Ao anatin'ny lanonana tanteraka sika ankehitriny vita ny revue de troupe nataon'ny lehiben'ny état-major général ny tafika malagasy teo miaraka tamin'ny commandeny gendarmerie pirenena dia ankehitriny zany dia efa miantrana ny vondrotafika rehetra izay andray anjara amin'ity match ity zany miandry ny fahatongavan'ny filohan'ny tetezamita eto Mahamasina alohan'ny etombohan'ny match lehibe. Ny atao hoe revue de troupe moa zany raha misy ny fanazavana kely dia io dia karazana fomba anankiray ao anatin'ny arifenitra miaramila mikasika ny fomba mampanao miaramila rehefa misy ny match lehibe izay ataon'ny miaramila na any Antoby zany na ivelan'ny Toby na amin'ny fety lehibe ohatran'itony dia misy ny fisafona izay ataon'ny manamboninahitra ambony indrindra eo amin'ny toerana izay anaovana ny lanonana. Izay manamboninahitra ambony indrindra izay moa ho an'ny foloalinday dia ny chef d'état-major général de l'armée ary ny commandant de la gendarmerie efa narahantsika mivantana teto ny fisafona nosahan'izy miraharaha ireo fa mbola arahana mivantana eto ihany koa ny fahatongava ny président Andry Rajoelina amin'ny filoha faratampo ny folo alin-day azy ho tantaray ny Priska Rakotonandrasana sy Lanto Malala Rasata mivantana ho antsika mpanaraka ny televisionna malagasy. Ambara-piandry dia hiresaka tarehimarika isika mon colonel miaramila firy gendarme firy raha tsy tanisa avatsireo isika no handray anjara amin'ity matso taona 20 sy 20 ty eto amin'ny kianja be ny Mahamasina izay efa nisantatra fanovana sy fanavaozana tamin'ny taondasa satria misy ireo revue de troupe sahanina anivelany misy andeha tafika andeha miaramila izay napetraka anivelany alohan'ny idirana ato amin'ity kianja be ity. Tarehimarika avy hatrany ary mon colonel. Raha ny tarehimarika tsotsotra zany azomena izay Mirambelisona amin'izao rizao dia misy eo amin'ny 940 zany ireo mpandray anjara amin'ity matso izay atao androany eto amin'ny kianja be ny Mahamasina ity. Ao anatin'izay zany dia misy 20 sy 900 ireo miaramila na vondrona na isantsokajiny izay mandeha an-tongotra. Ny akoatran'izay moa zany dia misy ataontsika hoe troupe motorisé izay ahitana ny ireo mitondra ny motocyclette misy ny mandeha amin'ny fiara sy ny fiara mifono vy isan-karazany dia ao ihany koa ireo mandeha amin'ny fiaramanidina sy ny hélicoptère. Raha ny fandarana eto am-pelantananay moa dia ny sekoly fanofanana toy ny isan-taona no misantatra ny matso ialoavany avy amin'ny MUSAM musique de l'armée sy ny fanfare de la gendarmerie nationale izay anafana hatramboalohany ka hatramin'ny farany ity fotoan-dehibe ny folo alin-day malagasy ity. Fa mba ahoana kosa ny filaharan'ireo andia miaramila izay hilahatra eto mon colonel. Ny filaharan'ny andia miaramila izay anaon'ny matso izay Mirambelisona zany dia toy ny lanonana miaramila rehetra izay fanao ny folo alin-day dia ireo mpisoka mozika ny folo alin-day zany no isantatra ny lanonana miaramila. Ireo zany no hitarika ny matso fa mialohan'izy ireo nefany dia araka ny fantatsika dia ny général de brigade Guinoisy Jean Désiré izay lehiben'ny herivonjin'ny tafika malagasy no mibaiko an'ireo vondrotafika rehetra sy ny vondrona rehetra izay andray anjara amin'ity matso ity ka izy zany no anokatra ny matso eto Mahamasina. Rehefa hatramin'ny taondasa moa raha marina ny fitadidiako no nitarihan'ity général Guinoisy Jean Désiré ity amin'ny mahakomandy ny herivonjitaitra azy force des interventions ity matso ity. Ny général de Guinoisy Jean Désiré moa zany raha ny fantatsika dia mpilatsaka amin'ny elinaina raha ny corps d'origine no asianteny manaraka aorinan'ireo mpitsoka mozikan'ny folo alin-day dia anao ny matso ny avy eo amin'ny sekoly miaramila
zany hoe ireo sekoly miaramila zay ahitana ny akademia miaramila avy ao Antsirabe, arahan'ny sekoly ambony gendarmerie avy ao Moramanga, manaraka azy avy eo ny sekolin'ny manamboninahitra lefitra avy ao Antsirabe, eo ihany koa ny sekolin'ny miaramila pirenena avy ao Fianaratsoa sy ny sekolin'ny gendarmerie pirenena ao Ambositra. Vita zay dia miditra kosa ireo vondrotafika Amperinasa zay taritiny avy eo amin'ny farim-piadidipartan'ny gendarmerie pirenena eto Antananarivo, arahin'ny ireo vondrotafika avy eo amin'ny tafika malagasy. Isan-taona dia isa zay mahasarika indrindra ny avy amin'ireo amintsika amin'ny teny frantsay avy amin'ny école, ataoko fa tsy maintsy hoy izay ihany foana amin'ny tena mitoraka ity. Mon colonel fa voateny teo moa ny akademia miaramila Antsirabe, ny Moramanga sy ny NSOA ary koa ny CMP n'Ambositra, dia ahoana ny hotohy ny filarana teo arak'izay efa natsidika eo? Ny toy ny filarana araky ny voalaza teo dia ahitana andreo vondrona avy eo amin'ny tafika malagasy, ahitana ny avy eo amin'ny rezimanta voalohan'ny fifandraisana sy ny sampandrara avy etsy fiadanana, manaraka azy avy eo ny vondron'ny fitantanana sy ny sampandrara ary ny fibaikona ny mpiasa ny kapisaty zany, dia arahin'ny avy eo amin'ny rezimanta voalohany faritany miaramila voalohany Antananarivo na ny 1/1 avy etsy Analakely, dia eo ihany koa manaraka azy avy eo ny avy eo amin'ny tafika Anabakabaka zay ahitana ny base aérienne Enivato, manaraka azy ny base naval avy any Antsiranana zay anisan'ny vondrotafika irery miatrika ny matso eto Mahamasina zay Miarambelotsona, satria raha ny sekoly miaramila no mandray anjara amin'ny matso lehibe eto Mahamasina amin'ny ankapobeny, dia ity base naval n'Antsiranana ity no vondrona Amperinasa zany amin'ny tafika malagasy zay mamonjy mandray anjara amin'ny matso eto Mahamasina. Eo ny Bana, eo ny Bani, fa eo koa ny antena hoe Bataka, mon colonel. Ahoana marina ny amin'io? Ny Bataka moa zany tsy voalazako teo satria ny Bataka zany dia tsy mandray anjara amin'ny matso mandeha tongotra, fa mandray anjara kosa amin'ireo matso mandeha amin'ny Anabakabaka zany manidina zany, ary misy an'ireo le groupe d'intervention rapide ny Bataka zay AIR moa filazana anazy zay andray anjara amin'ny troupe motorisé. Tsy adino ny ankoatra ny ao amin'ny foloalan-dahy malagasy satria ho avy eto ihany koa ny avy amin'ny polisy pirenena, ho avy eto ihany koa ny avy amin'ny fandrarahana ny fonja, ary indrindrandrindra ireo avy ao amin'ny eau et forêt na ireo ingénieur forestier zany zay tsorona etoana fa manana fiofanana miaramila koa, mon colonel. Manana fiofanana miaramila izy ireo satria fatatsika fa ireo zany dia anisan'le sokajina amin'le hoe mpiasam-panjakana zay mandalo fiofanana eny Androibe, ka tafiditra anatin'ny fandaharam-pianarana izy ireo zay Miarambelotsona ny fiofanana ara-miaramila zay atao any amin'ny akademia miaramila n'Antsirabe. Efa antsirana koa pesana kely ny amin'ireo vehivavy, misy ny antena hoe gendarmette avy any Ambositra, fa misy ihany koa ireo mpianatra vehivavy miofana ho manambonahitra ao Antsirabe, ary efa natsidika ao teo fa hisy manambonahitra vehivavy isany baiko anio. Ahoana ny toeran'ny vehivavy ankehitriny eo anivon'ny foloalan-dahy? Anisan'ny mampiavaka an'ity matso lehibe zay atao eto Mahamasina ity amin'ity taona ity ny fandraisana anjara mavitriky ireo vehivavy eto anivon'ny foloalan-dahy, satria raha hitantsika eo amin'ny sary dia ireo ilay gendarmety voalohany eto Madagasikara zay Miarambelotsona, misy 700 izy ireo zany no mandrato fifanana ao amin'ny sekoly gendarmerie pirenena ao Ambositra, fa ny 930 amin'izy ireo zany no andray anjara amin'ny matso eto Mahamasina. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ireo mpianatra ho manamboninahitra zay ao amin'ny akademia miaramila, zay mpianatra ho manamboninahitra voalohany indrindra
tafiditra amin'ny andiany mivantana zay manaraka fiofanana mandritry ny 3 taona ao amin'ny akademia miaramila na Antsirabe. Raha ohatra ka manamboninahitra spesialista zany no na manam-pahaizana manokana no efa niofana tao amin'ny akademia hatramin'izay, ary misy 2 izy ireo ankehitriny no efa amperinasa amin'izao fotoana izao eo amin'ny folo alin-dahy malagasy. Dia nanomboka tamin'ny ty taona ity zany na taom-pianarana 1.2 iny dia nisy andriambavilanitra anankienina izay manaraka fiofanana mivantana mandritry ny 3 taona ao amin'ny akademia miaramila na Antsirabe. Ao ihany koa zany ireo avy ao amin'ny polisy pirenena Jean Aimé Rambelson zay ahitana andreo andriambavilanitra zay mavitrika dia mavitrika tokoa amin'ny matso zay atao eto Mahamasina toy ny fanao isa-taona. Efa tazantsika teo moa ireo vehivavy eo anivo ny polisy pirenena dia ambara avy hatrany dian'izao fa isy andriambavilanitra hitantara sy hampiainantsika mivantana eto ny fandalova ny polisy pirenena izany mandritra ny matso. Izy no hiara mitantara aminay ny matso ny polisy pirenena amin'izao fetiny folo alin-dahy izao. Fa izay retsika teo izay mon colonel ny dobo tafondro voalohany 2 nahoana moa? Doboka tafondro 2 Jean Aimé Rambelson no apoka eto amin'ny tany sy firenena zany amin'izao asaramanitra izao. Fomba mampanao izy io fomba mampanao ataoko hoe eo amin'ny arofenitra iraisam-pirenena satria efa niraisina ankehitriny dia niraisina fomba mampanao iraisam-pirenena ny fanapohana tafondro amin'ny lanonan-dehibe tahaka itony. Satria raha tsaivina kely ny tantara dia efa tany amin'ny taona 950 tany zany no efa nisy izay fanapohana tafondro zay amina lanonana lehibe. Fa tamin'izany fotoana zany dia mbola lanonana kristianina moa zany no nanapohana izany tafondro izany andraisana an'ireo mpino kristianina. Taty aoriana dia somary nihitatra izy io ka tamin'ny andron'ny fahampanjaka zany tany ampita tany dia ny fanapohana tafondro andraisana an'ireo vahiny tonga eny amin'ny Tseranatsambo no natao ka miisa any amin'ny 10 na 17 ireo tafondro napoka tamin'izany fotoana zany. Taty aoriana nefa rehefa nanomboka ny asarotra ny fahitana an'ireo vanja Jean Aimé Rambelson dia nifanaraka ireo firenena zay nandala n'ity fomba mampanao ity fa horeketina 2 ny isan'ny tafondro zay apoka amin'ny andron'ny asaramanitra andraisana ny filoha pirenena na ny filoha olona ambony indrindra na ireo mpanjaka amin'ny andron'ny asaramanitra. Misy fanontaniana iray izay mipitra azy zay tsy mbola naroso teto nahoana moa no avy eny Ambohijanahary io dobo tafondro io? Avy eny Ambohijanahary no anapohana azy Jean Aimé Rambelson ary ireo manapoka azy ireo moa zany dia ireo artificier avy eo amin'ny direction des matériels techniques ny tafika malagasy etsy Sonerana. Maninona natao eny Ambohijanahary satria Ambohijanahary dia anisan'ireo toerana avo eto tantoerana satria ny fipoahan'ity tafondro ity Jean Aimé Rambelson dia anisan'ny mampiovitrovotra ny toerana anapohana azy ka raha aty amin'ny ambany toerana no anapohana azy dia mety isy fahasimbana lehibe eo amin'ireo trano na ny toerana zay manakaiky an'izany fanapohana izany. Dia mba tsy isin'ny zay loza zay dia niezahana natao eny ambony ary Ambohijanahary raha teo moa zany eo amin'ny toerana anapohana azy io dia anisan'ny tany miaramila ihany koa izy io ka eny no anapohana azy avy eto Antananarivo. Tany miaramila terrain militaire Ambohijanahary tsy amin'izao andro diavintsika izao ihany fa fanjalaka any koa ary indrindra tamin'ny andro mbola maha-malagasy tanteraka ny fitondrana teto amintsika tadidy ny hoe hahetry Ambohijanahary. Tsy nisy nahatody an'izany anefa fa dia mbola io Ambohijanahary ampiasaina arak'izay ilany 10 alin-dahy azy. Rehefa miresaka ny 10 alin-dahy ihany isika mon colonel dia
tsara ny afatara ny mpanaraka ny televiziona malagasy dia n'izao fa isany tantara eto ny capitaine de vaisseau Randriantsoa Michel avy ao amin'ny Bana. Isany hitantara hanampy antsika eto ihany koa ny colonel Rahetsy Paulin avy amin'ny force d'intervention, tsy adino ny commandant Jaotina avy amin'ny premier RFI, ary koa ny capitaine Razafy manaraka Tina izay hisantatra ny fitantarana momba ny sekoly, ary miaraka amin'ny mazava loatra ny lieutenant colonel Rakotomirina Augustin avy ao amin'ny force de développement. Ho maromaro ihany isika araka izany no hiara hampiaina mivantana ny vahoaka malagasy ity matso ny faharoa amby 20 taona ny fahaleovan-tena-pirenena ity, matso ny faharoa amby 20 taona ny foloalindahy malagasy ihany koa. Iresaka ny amin'ireo manam-pehefana maromaro efa tonga eto isika rehefa avy eo, fa eto aloha dia tsara ny Ana Maria fa halefa mivantana ho tantaray ny namana Lanto Malalarasata sy Priskara Kotondrasana ny fahatongavany président Andry Rajoelina eto rehefa tonga izay ora izay mon colonel. Efa fotoana vitsivitsy moa sisa zany dia higadina eto toerana ny filoham-pirenena monjy ny toerana izay andraisana ny lanonana eto Madagasikara Jean Mirambelisson. Ngambany hiditra bebe kokoa amin'ireo apitsipitsiny amin'ny ireo vondron-tafika sy ny vondrona rehetra izay tantaran'ity andray anjaran'ity matso ity isika, ka misy an'ireo namana izay andray anjara amin'izany ihany koa. Eo indrindra ary isika izao misy manam-boninahitra iray avy ao amin'ny gendarmerie pirenena hiara mitantara amintsika eto momba ny gendarmerie pirenena manokana, anahoana ary ny fandraisany gendarmerie pirenena anjara amin'ity matso ny faharoa 20 taona ny tafika malagasy ity. Voalohany indrindra dia ny sous-lieutenant Razandry Nirinjoky ny Jona William Honoré moa zany no mitantara mivantana avy eto amin'ny Mamasina ho an'ny TVM zany ity matso androany ity. Miarabanao Zaime, miaraba ihany koa ny malagasy akanava tratrin'ity faharoa 20 taona nazahoana ny fahaleovan-tena ity. Anahoana ary ny fandraisantsika amin'ny gendarmerie pirenena anjara amin'ity matso goavambe ity. Ny gendarmerie pirenena moa dia fantatsika fa ao anatin'ny folo alin-dahy ary tompom-pety ihany koa dia mandray anjara mavitrika amin'ity matso ity, ka ny mampiavaka azy raha mitamin'ny isan-taona dia ny fandraisana anjara voalohany ho an'ireo mpianatra ao zandary vehivavy avy eo amin'ny andihany fa 720 ny mpianatra ao zandary izay miofana ao Ambositra. Raha ny fitinina moa zany dia mitotaly 720 ny zandary izay andray anjara amin'ity matso androany ity, ary ny fitaovana dia ahitana ihany koa fiarakodia maromaro zany amin'ity 720, misy ny moto misy 170, soavaly misy 1 ary ny bisikileta 220. Hanoho ihany ianao mon lieutenant fa tsara ny Ana Maria na amintsika manaraka ny TVM fa vao tazana vao eo noho eo ny fahatongavana ny Ramatoa Mialy Rajoelina ato anatin'ny tikanjabe ny Mahamasina ity. Eo ampiandraisana ny toerana natokana ho azy indrindra ny vady ny filoha Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao. Fa mitohy ny fitantarana dia ny vondron-tafika izy sy zavy ary no arosy ny gendarmerie pirenena amin'ity hetsika na matso indray mitoraka ity, matso ny taona 2022. Andray anjara eto moa zany dia ny avy ao amin'ny sekoly ambony gendarmerie pirenena ao Moramanga, dia eo ihany koa ny avy ao amin'ny sekoly gendarmerie pirenena ao Ambositra, ny avy amin'ny faripadian'ny gendarmerie pirenena eto Antananarivo, dia ny avy any amin'ny CFS VAT na commandement de formation spécialisée, ary dia arahantsika doly izany rehetra zany mon lieutenant, fa matoa efa eto ny vady ny filoha Rajoelina dia efa migadinao ihany koa zany ny président Rajoelina, filoha faratampo ny folo alindahy, tazana ihany koa moa ny premier ministre mamonjy ny tribune centrale. Lanto Malalarasata, Priska Rakotondrasana, anareo menadahy ny fitenenana. Eny ary Jean Mirambelisson misaotra betsaka
duplex moa no fiteny amin'ny teny teknika izay zavatra natao izay zany hoe fampitana amin'ny vantana amin'ny toerana maro izay isorana fatotosa ansoma tsara mihitsy izay rehetra izay isorana ny teknisiana eo anivony ORTM ny tompona andraikitra maro samihafa ihany koa ireo fiarah-miasa indrindra amin'ny ireo mpiara-mombonantoka amin'ny TVM ohatra ny Rimage, ny Aiko, eo ihany koa ny Max Votanisa Priska fa nazanady zany ny tafondro fa raiky amby roapolo farany no hoentsika rehefa kelikely eo dia hiditra tokoa eto amin'ity kianja ivelan'ny Mahamasina ity ny fiara mitondra ny filohan'ny tetezamita Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Raha tsibona kely dia tamin'ny 7:10 Priska no niditra teto amin'ny ivelan'ny kianja Mahamasina ireo fanevany vondrotafika sy ireo sekoly eo anivon'ny Fololonda izay ahitana maromaro raha tsy anisa eo amin'ny 12 faneva eo ngamba ny Priska ireto manoloana atsika mianada ireto ao aorianana kosa ireo mpitsoka muzika ny etafy bahoaka manao akanjo maitso ary ny mpitsoka muzika ny gendarmerie pirenena manao tafika manao akanjo mangamanga izany amin'ilay hoe tenue d'apparat ny fiantso itony akanjo mianjaika anaovan'ireo miaramila amin'izao fotoana izao ireo tamin'ny 7:10 minitra Priska zany isika moa nahita nidirany ireo fiara mitondra ireo masoivo mipetraka sy miasa eto Madagasikara ary tany amin'ny 7:12 minitra tanoany no niditra teto antoerana ihany koa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ary voateo ny vadin'ny filohampirenena Miala Rajoelina moa zany no niditra teto Mahamasina Priska rakoton'azy fa dia ampiandrasina aloha zany tsika ny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina izay filohan'ny tetezamita anao ny fisafona eto ivelan'ny Mahamasina. Mbola ao anatin'ny fanapoana tanteraka izay tafondro izay ny tafika malagasy amin'izao fotoana izao namana Lanto Malala Rasata raha ny hita eto amin'ny manoloana ny kianjabe ny Mahamasina amin'izao fotoana izao dia hita fa efa miatrana avokoa na ireo mpitondra faneva na ireo mpitsoka mozika ny gouvernemanta miandry ny fiavian'ny filohan'ny tetezamita moa mazava loatra Lanto Malala Rasata miisa 703 hoy izahay ireo olo manakaja ambony sy ireo diplomaty nasaina tamin'ity 12 taona ny tafika malagasy ity ny lohahevitra noentina moa Lanto Malala Rasata dia ny hoe ny firaisan-kina no antoky ny fampandrosoana hitantsika soritra zany amin'ilay sarisary natao hoentina mankalaza ny 12 taona ny Fololonda malagasy sy ny fahaleovantena ny Madagasikara izay dia miandry aloha zany hatreto namana Lanto Malala Rasata ny fiavian'ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Miandry ampilaminana sy ampanajana tokoa satria zany fetim-pirenena izany Priska dia tena fety tena hoe ny malagasy rehetra mihitsy no mankalaza izany hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra moa zany ary efa natsidika teo fa ny fametrahana ny sainam-pirenena eny anivon'ny ireny trano isan-karazany ireny no tena marika fa manaja izany fety-pirenena fety ny fahaleovantena izay nandatsahana raha maro tokoa tany aloha tany raha tsy efa iteny izao hoe ny VVS i Jean Alaimongo ny adiny 720 izay malagasy maro tokoa Priska no lavo tamin'izy ireny nahatonga izao fety pirenena izao raha ny tantaran'ny 12 taona indray Priska no eritreretina kely iverenana kely dia filoham-pirenena maromaro ihany koa no efa nifandimby izay azo lazaina fa nipetraka ny tantana ity repoblika malagasy ity nanomboka izany ny itompokla Philbert Tsiranana izay rainy fahaleovantena moa raha ny tena izy no filaza azy raha tsy mahadiso ihany koa ohatra tamin'ny filoham-pirenena ihany koa
dia teo ohatra za tsy lazany directoire militaire ohatra fa teo ihany koa ohatra ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka izay efa nitondra ny tany sy ny fanjakana indromy taona. Teo ihany koa ny professeur Zafy Albera izay efa filoham-pirenena. Dia teo ihany koa ohatra Andriamatoa Marc Ravalomanana izay efa filoham-pirenena ihany koa teto amin'ny tany sy ny firenena. Ary ny filoham-pirenena moa zany farany ary mbola mitondra izao tany sy ny firenena izao dia Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Zany hoe miaina tanteraka izany firenena malagasy izany Priska Rakotonandrasana ary manaja tanteraka ihany koa ny vahoaka malagasy izay filoham-pirenena misy mitondra eto amin'ny tany sy ny firenena fa efa entiantsika any ananany ny ataontsika hoe motara izay mitondra ireo olo-manakaja maro. Andrasana hoy aho ny fahatongavany filoha Andry Nirina Rajoelina izay isan'ny filohan'ny tafi-bahoaka ihany koa folo alin-da izay efa natsidika teo Priska fa men'Andriamanitra fahasoavana antsika amin'ity ataontsika hoe masoandro midanika ity satria misy fotoana tokoa Priska tsy tadidiko tany amin'ny fotoana 5 na 4 tanoany ny tantarana ny mahatsoto izao fanao isan-taona fa dia nangatsika tokoa teto amin'ity kianja ny Mahamasina sy ny manodidina ity. Efa miatrana ny fiara mitondra ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina izay afakely tokoa izany akanjo anaovana izany Priska Rakotonandrasana. Ampiana mivantana isika mianada ary amin'izao fotoana izao tokoa no anitsaka ny tapi menamena ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina dia ho hitatsika zany fa anao ny fisafona ny filoha ampianantsika mivantana tanteraka izany rehetra izany Priska Rakotonandrasana. Afaka fotoana fohy Priska dia ataony hira-pirenena malagasy satria raha izao sary zao dia mijanona eo amin'ny farevan'ireo vondron-tafika misy eto Madagasikara ny filoham-pirenena filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina ary eo zany moa no anaovana izay hira-pirenena malagasy izay mbola midoboka ihany aloha ny tafondro raha ny fandaharam-potoana dia tsika bary izy eto Mahamasina Priska fa any amin'ny lapa-pirenena any Avoloha no anaovan'ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina izany kabary zany. Ny hira-pirenena malagasy Priska Rakotonandrasana ary isafo avy hatrany ireo andeha tafika maro samihafa ny filoham-pirenena hiazo any Mahamasina rehefa avy eo fa dia mbola hiazo ny fiara hitondra azy ary andeha hijery ireo vondron-tafika izay anao aloha zany ny matso mandeha tongotra rehefa avy eo. Commande car moa zany namana lanto malala rasata
no iantsona itsy fiara izay tondra ny filohan'ny tetezamita itsy mariana fa ny filohan'ny tetezamita sy ny ministry ny foloalinda ny général Rakoto Armasy André Lucien dia hitaingina n'ilay commande car miaraka arahany semgam sy ny commande ny gendarmerie pirenena ary ao aoriana kosa ahitana ny général Dinoasy izay hitarika ity matso lehibe ity dia ao anatin'ilay commande car moa zany izao namana anaty Malalarasata no ahitantsika ny filohan'ny tetezamita ny ministry ny foloalinda manao fisafona ireo tafika handray anjara amin'ny matso ny 9 Jona. Efa any ambonimbony ihany koa ny namana Jean Meramberson antenaina fa mahita ny zava-misy eto Mamasina eto amin'ny lalana eto ambany eto fa dia angamba ianao Jean Meramberson no hitantara aloha fa amonjy anao any ambony any any namana Pliskara Kotonandrasana sy ny tenako fa dia araky ny hita teo moa zany dia misafo ireo anditafika izay anao ny matso mandeha tongotra aloha zany amin'izao fotoana izao ny fiara mitondra ny filoham-pirenena Andrinina Rajoelina miaraka amin'ireo lehibe ny tafika malagasy ny Sengam ny commande ny gendarmerie pirenena sy ny sisa fa dia hiazo moramora ny kianjabe Mamasina isika Pliskara Kotonandrasana. André Lucien ama ministry Deruba Pirenena azy. Manavaka kosa ny finandy ny gendarmerie pirenena sy ny Sengam chef d'état-major général de l'armée malagasy ny général de Guillaume John André sy ny général de division Kazak Rakoto Jean Bruno Victor. Manolo ity fisakona ny andiatafika ity ny président Rajoelina zay vao miditra ny kianjabe ny Mahamasina fisakona zay. Fanavaozana be tokoa ny fanamariana ny taona ny foloalindahy malagasy isan'izany zao hetsika afakely sy miezinezina izao mialoha ny fidirana ny kianjabeny Mahamasina dia ny fametrahana ireo andiatafika rehetra handray anjara amin'ny matso ivelan'ny kianjabe aloha vao miditra ato anaty kianja amin'izay rehefa raikitra ny tena matso défilé militaire zay andrian'ny foloalindahy fatratra naiza eran-tany satria maha miaramila mahatafika mitafika maha foloalindahy ny foloalindahy. Efa nitantara
ho antsika teo moa ny kapitaine Razafimanaka Tina avy amin'ny akademia miaramila n'Antsirabe iresaka manokana ny fandraisan'ireo sekoly anjara, sekoly fifanana voalohany, sekoly ambony, sekoly fandratoana fahaizana ambony toy ny école d'état-major. Fa mialohan'izay aloha dia aoka aloha izay hitantsika maso eto no ho tantaraina. Ahoana ny amin'ireto jipy sy ny naman'ireto kapitaine? Ireto jipy izay ataontsika hoe tsy mataho-dalana reto moa zany dia ampiasaina any amin'ireo laky manerana ny nosy. Misy ihany koa hitantsika eto izao ny camion S12 manana tafondro marovava izy io, izay any amin'ny 20 kilometatra eo no anafiany zany. Fitaovana ampiasaina avy any arina izy no manampy izay lasa any alohany. Ivererantsika ny fandalova ny commande car miaraka amin'ny colonel Ratovorina Philibert. Ahoana moa ny amin'ireto commande car ireto? Marina fa manakambara ianao mino marimarina ny tenako. Ny ambonin'ny commande car moa zany zao no mandeha ny filohan'ny tetezamita manao ny fisafona ny ireo vomitafika mandeha amin'ny fiara Jean Meramberson. Ny commande car moa zany izay hitantsika eto dia commande car marque Bao izay azontsika tany amin'ny fanjakana sinoa izany ary ty Bao ty moa zany raha ataony fampitahana tsotsotra dia anisan'ireo fiara tena raitra dia raitra eo amin'ny sehatra miaramila fa mitovitovy amin'ireny Hammer any amin'ny firenena amerikanina reny izy ty zany ty fiara Bao ity. Roa taona lasa moa zay no nazahoantsika n'izy ty tamin'ny taona telo taona moa zany tamin'ny taona 2024 zany no nazahoantsika an'ireo fiara Bao ireo. Resaka fiara-miasa amin'ny sinoa ihany ianao arak'izany hoe fiara Bao zany amin'ireo fitaovana harantsety ve na amin'ireo fanamina azo lazaina hoe avy any Chine etim-bahoaka ihany koa ve? Maro ihany koa ireo fanaminana fitaovana izay ananantsika eo anivon'ny tafika malagasy na ny folo alina malagasy iray manontolo no avy any amin'ny firenena sinoa Jean Meramberson satria fantatsika fa anisan'ireo firenena efa lasa lavitra dia lavitra tokoa ny firenena sinoa raha eo amin'ny sehatra ara-miaramila no resahana satria ny fitaovana rehetrarehetra izay ananan'ny sinoa eo ampelantanany dia vokariny avokoa fa tsy misy fitaovana avy any ivelany mihitsy fa anisan'ny tena efa lasa lavitra tokoa izy ireo amin'ity fitaovam-piadiana sy ny fampitaovana ny miaramila ity ka rariny dia rariny isika raha mba manaraka an'izany toetrandro izany ihany koa Jean Meramberson. Tsetsatetsa tsy aritra no ilazanay fa misy manam-boninahitra malagasy niofana amin'ny école de guerre any Beijing. Tsy vao izao sekoly fa efa fotoana maromaro izay pirofo maneho ny fiarahantsika miasa kaiky amin'ny Chine izay tany andalam-pandrosoana amin'ny lafiny iray fiaraha-miasa ny tany sampitatsimo fa firenena isany andrandraina tokoa ankehitriny satria tafiditra amin'ny antsena hoe pays émergent. Hiverina amin'ny matso isika mba azo iverenana ve ilay lohahevitra mon colonel, lohahevitra manentana izao matso faharoa amin'ny 20 taona ny fahaleovantena sy ny folo alindahy izao. Firaisankina no antoko ny fampandrosoana izany no lohahevitra noraisina tamin'ity taona ity entina ankalaza ny faharoa amin'ny 20 taona ny fahaleovantena sy ny fankalazana ny faharoa amin'ny 20 taona ny joroan'ny folo alindahy malagasy. Hitantsika amin'izao fotoan'izao Jean Meramberson fa efa tapaverina avy nanao ny fisafona ireo andeha tafika mandeha amin'ny fiara ny filoham-pirenena filohan'ny tetezamita amin'izao fotoan'izao ary azo iverina monjy ny kianjabe amin'ny Mahamasina amin'izao fotoan'izao ary mandalo eo anolohan'ireo miaramila mandeha an-tongotra. Miaramila mandeha tongotra miavaka ny avy amin'ny akademia pirenena malagasy izay ho tantaraina mivatan'eto ny fandalovany miaraka amin'ny kapitaine Razafimanaka Tina aorian'ny fidirany généraly Ginoasy commandant de l'ensemble hoy ny teny frantsay ibaiko ity matso ity anohy azy ireo avy eo amin'ny NUSAM sy ny fanfare de la gendarmerie fa mialohan'izay dia
tsara ny anamariana mon colonel ho an'ny mpanaraka ny televiziona malagasy fa henitra olona tokoa ny kianjany Mahamasina manofaofa ny sainam-pirenena malagasy. Dia inoko fa efa hiditra tsy ho ela ny kianjabe ny Mahamasina, stade municipal de Mahamasina, ny président Anne Rajoelina, ny ministre ny fiarovam-pirenena, ministre ny Foloalinday, ny général Kotoarmasy, ny Sengam sy ny faneva ny gendarmerie pirenena, satria efa mihazo tsy kelikely tsy moramora ny vavahady be ny Mahamasina amin'izao fotoana izao, ny commandant anakiroa. Miditra ny kianjabeny Mahamasina amin'izao fotoana izao ny filohan'ny tetezamita miaraka amin'ny ministry ny Foloalinday amin'izao fotoana izao. Iazo ny toerana izay hipetrahany moa zany ny filohan'ny tetezamita amin'izao fotoana izao. Ena raha miarabantsika indray efa tonga aty ambony aty moa zany ny tenanay sy Priska de Jean Miramesona moa zany no mpanao gazety telo ifandrimana mampiaina ity fankalazana ny fetim-pirenena 20 jona eto Antananarivo ity. Iny hitantsika tsikelikely eo ny zava-misy eto fa dia miditra avy any amin'ny akavian'ny kianja ny remontara izay mialoha ny fiara mitondra ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina izay miaraka amin'ny anko moa zany ny ministre ny Foloalinda, ny généraly de corps d'armée Kotoarmasy André Lucien any amin'ny ilany akavian'ny kianja moa zany no manao mifofatanana amin'ireo olona tonga maro be mihintsy eto amin'ny kianja be ny Mahamasina izay toerana mandavataona moa zany Priska anaovana ankalazana izany fetim-pirenena ny faha 40 ny volana jona izany. Hita efa miatrana eto anko Priska ny estrade izay hitantsika rehefa avy eo fa anaovan'ny tarikarosy ny kilalao fampisehoana famalifaliana amin'ny vahoaka Arariva moa zany eto Mahamasina eto. Efa miazo amin'ny ilany zay fanandrifindrindra amin'ny tribune centrale ny fiara mitondra ny filohan'ny tetezamita, tsangana avokoa ny olona eny amin'ireny gradin ireny izay hipoka tanteraka mihitsy izany toerana izany. Mampatsiahana mitabe teo aloha Jean Miramesona raha vao mahita ny zavatra ankalazaina amin'ny fomba ofisialy toy izao indrindra ny fetim-pirenena malagasy ary tsy ho ela afaka fotoana fohy minitra vitsivitsy dia hiazo ny tribune centrale izay andraisana ny filohan'ny tetezamita moa zany ny tribune centrale ity. Efa hitantsika ety ambany ety ankoatra ny PDS eto Antananarivo reny, ny grand chancelier eto Madagasikara ary Jean Miramesona izay tonga maka izao fankalazana ny fetim-pirenena malagasy izao. Avant que ne débute la cérémonie ici dans l'enceinte de ce stade municipal de Mahamasina, avec l'arrivée et sur place du président Andry Rajoelina qui, après l'arrivée de troupes, après le tour du stade de Mahamasina, s'apprête à regagner la place qui lui est réservée ici à la tribune centrale. Avec le commandant, le président Rajoelina a donc fait le tour. Avec à ses côtés le ministre Kotoarmasy André Lucien, général de corps d'armée, ministre des forces armées. Tout à l'heure, ils ont été encadrés par le chef d'état-major général de l'armée malgache, le général John André, et par le commandant de la gendarmerie nationale, le général de division, Razak Maputo, Jean-Bruno Wilfried. Il va sans dire que c'est une ambiance de fête qui règne ici à Mahamasina.
pendant cette célébration du 52e anniversaire de notre indépendance, 52e anniversaire également des forces armées malagasy. Ce national à mon confrère Lantmala Rasata et au colonel patron du SICA, Service d'information et communication de l'armée, pour retransmettre en direct dans notre langue nationale la cérémonie hautement militaire à Mamash. Moa zany ny filohan'ny tetezamita rehefa avy niarahaba ny lehibe ny maribona pirenena sy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo. Efa tazantsika ao ambadimbadiky ny kianjao ihany koa namana Lantmalala Rasata sy Jean Emer Ambelson ireo tafika hanao ny matso. Miarabana ihany koa colonel Philibert dia miaraba ireto namana kirakirany ataontsika hoe tantarana ity vakana ity matso amin'ny fotoana 24 ity. Miarabanareo tafika izay feno roa amin'ny 20 taona manoloana ny micro ny télévision malagasy. Fanazana zany aloha dia hitatsika fa ny musique de l'armée ny musam izany no mitarika izao fanaovana ny matso izao izay tarihan'ny capitaine Randriamihalysoa Jean-Claude mivaiko izany pitsoka mozika ny tafivahoaka malagasy izany mon colonel. Ny capitaine Randriamihalysoa Jean-Claude no manomboka ny matso miaraka amin'ireo pitsoka mozika avy ao amin'ny tafika malagasy. Mariana Lantmalala Rasata fa ny lanonana miaramila rehetra moa dia afanainy reto pitsoka mozika ny tafika malagasy reto hatrany. Ny hitatsika mitarika ny lanonana voalohany teo moa zany ny mandeha voalohany indrindra dia ny tambour major sergent chef Rafita Antsoanjanahary Jean de Paul izay manipinipy an'iny vy hitatsika teo iny. Ankehitriny dia mandalo manoloana ny tribune centrale ankehitriny ny avy eo amin'izy pitsoka mozika ny gendarmerie nationale. Ya ny mitarika izany moa zany dia ny lieutenant Razandrianirinjokiny Honoré izay zany no voalaza teo ho an'ny mialoha lalana ho an'izany lieutenant ny gendarmerie pitsoka mozika gendarmerie pirenena izany. Fa dia manoloana inketo moa zany ireo manamboninahitra avy eo amin'ny gendarmerie pirenena miarabanao mon lieutenant. Eny ary mazava ho azy moa zany fa dia ny pitsoka mozika ny gendarmerie pirenena inandalo teo ary dia ny mitarika izany ny sous-lieutenant Raoul Mangandrina Iarnaivo miaraka amin'ny gendarme principal de classe exceptionnelle Radavita Andry Amparany. Misa 7 mirahalahy zany izy ireo no mandray anjara amin'ny fankalazana ny matso amin'ity anio ity. Ankehitriny dia miverina mamonjy ny manoloana ny kianjabe afovoan'ny kianjabe ny Mahamasina ireo pitsoka mozika avy eo amin'ny tafika malagasy sy ny avy eo amin'ny gendarmerie pirenena. Ho an'ny gendarmerie pirenena moa zany ny mitondra ny tena ao aloha no atao hoe tambour major dia ny gendarme principal de 2e classe Iva Robert. Iny tena io moa zany dia mirefy 2 metatra sy 30 ary milanja 2 metatra sy 570 kilo. Zareo zany dia ao amin'ny olafy maro loha ao amin'ny Toby Moatsy Andriamasolona Fort du Sena no ahitana azy. Miofana ao izy ireo ary mandray anjara amin'ny fanomezam-boninahitra isan-karazany misy eto amintsika. Ya tsy mila zany ry manamboninahitra isany ao amin'ny gendarmerie pirenena sy ny tafika malagasy izay miara-miasa amin'ny mpanao gazety ny télévision eto moa zany dia anomboka ity matso ity satria efa hitatsika amin'ny sary mivantana avy eo amin'ny télévision malagasy meny dia ity Mahamasina fa efa mamonjy ny toerany tokoa ireto
apitsika mozika na eo anivon'ny gendarmerie pirenena izany na eo anivon'ny tafibaoka izay anafana ny lanonana amin'ny ankapobeny maritra adiny firy moa izy ity ma colonel? Raha ny tombatombana moa zany a dia eo amin'ny adiny ray sasany eo angamba na mety latsaka mety mihoatra kely naty Malalarasata ny matso a lehibe izay atao eto androany fa ny hitantsika eto amin'ny sary amin'izao fotoana izao a dia ny parade na fihetsiketsehana izay ataony ireo mpitsoko mozika ny avy eo amin'ny folo alin-dahy malagasy. Misy 300 mirahalahy izy ireo zany a ankehitriny izay manao sary tanin'ny Madagasikara ao ampovoany a dia misy soratra 220 manodidina ny sary tanin'ny Madagasikara izay mbola mamerina sy mampatsiahy antsika fa mbola makalaza ny 220 taona ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara sy ny 220 taona nitsanganan'ny folo alin-dahy malagasy isika ankehitriny eto amin'ity kianjaben'ny Mahamasina ity ary toraka izany ihany koa ireo any amin'ny faritra Isatsokaja ny lanto Malalarasatra satria dia mankalaza izany daholo ny malagasy rehetra manerana ny nosy. Ya, Prisca, misy ambara reny? Ny azo ambara lanto Malalarasata hita fa fenivoka tanteraka ny kianjaben'ny Mahamasina ary samy mitondra saina avokoa ireo olona rehetrarehetra ireo manofahofa izay saina firenena izay ry zareo rehefa misy fihetsika tena mahafinaritra aseho an'ireto mpanao matso ireto. Izandray moa zany izao mon colonel anaraka ireto tsoka mozika avy amin'ny tafika sy ny folo alin-dahy ireto. Ankehitriny moa zany Prisca dia miredina ny hira Madagasikara tanindrazanay zany ireo avy ao amin'ny mpitsoka mozikan'ny folo alin-dahy ireo. Vita izay dia amonjy ny toerana izy ireo anafana ny matso lehibe izay atao eto. Ny tarika ny matso moa araky ny fantatritsika dia ny général de brigade Kinoasy Jean Désiré izay lehibe ny herivonjany tafika malagasy. Commandant des forces d'intervention moa izy zany a eo filaza azy zany a amin'ity taratasy ity chansa manaraka ambara ihany koa ny namako Jean Melson izay tsy vitsy tokoa i Jean Melson ireo vahiny mipetraka Simony eto Madagasikara izay manaraka ihany koa amin'ny fahitalavitra izao zava-misy sy miseho eto andrenivohitra Madagasikara izao. Raha ny tena marina dia be dia be ireo diplomaty miasa sy monina eto amintsika no tonga manome voninahitra izao fotoana izao ary tsy vitany hoe tonga manome voninahitra fotsiny fa nomena toerana mihaja koa satria dia tsy lavitra ny filoha sy lehibe n'androm-panjakana eto amintsika ny toerana nametrahana azy ireo ao an-damosy ny président sy ny premier ministre ary koa ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny folo alin-dahy eto amintsika. Isan'ny tazana avy aty amin'ny toerana nisy antsika ohatra ny nonce apostolique, ny ambassadeur sinoa, ny ambassadeur mauritianina tsy ho ary voatanisa avokoa izy rehetra ireo kanefa kosa dia tazantsika amin'ny sary fa miatrana soa aman-tsara tsy lavitra ny filohan'ny androm-panjakana eto amintsika tarihiny président Rajoelina. Fa ny premier ministre lehibe ny gouvernement ny firaisam-pirenena Jean Aimé Andriamatoa Jean Maire Belzika manakaiky aminy eo ohatra ny PDS Antananarivo renivohitra miampy ireo manamboninahitra ambony ny komandy ny folo alin-dahy-bahoaka dia ihany koa ny gendarmerie pirenena amin'ny ankapobeny. Raha izay sary izay miampy an'ireo maso vovahiny araky ny voavalazanao tonga eto amintsika dia complet ny avant ny fitenenana amin'izany rehetra izany. Tsy ary voatanisa tokoa izy ireo fa hitantsika soritra amin'izao fa manome voninahitra izao fankalazana ny fetim-pirenena malagasy io izao satria izy ireo dia mpiara-miny voninahitra ka Jean Melson amin'ny sika malagasy. Isan'izany ohatra ny avy amin'ny vondrona Europeanina izay manohana atsika tokoa na ahoana fandeha anjava isan'izany koa ny ambassadeur algérianina santionany ihany izy miraharaha ireo fa voronlanina tokoa ireo avy amin'ny antsoina hoe communauté internationale manome voninahitra izao fotoana izao.
mampandeha hiverenantsika ny hetsiky reto mpitsoka mozika ny foloalindahy ny avy ao amin'ny gendarmerie firenena ireto. Ankilany ny agromusam musique de l'armée malagasy, andaniny ny fanfare de la gendarmerie nationale. Rehefa aveo moa zany dia mbola angadantsika ihany namana rehefa aveo mba mintina azy amin'ny fiteny vahiny fa amin'ny ankapobeny amin'ny kio dia varina isika eto fa tena mirindra tokoa izany fomba famindra ny reto mpitsoka muzika eo anivon'ny tafika malagasy sy ny gendarmerie pirenena ireto. Ngamba raha ny fanomanantena amin'izy itony ry miaramila isany somary enjakenjana ihany marina dia marina tokoa zany lato malala rasata eo le fanomanantena fa ho an'ny miaramila zany ny fanomanantena amina maso sy ny arifenitra ohatran'izao dia ataoko hoe pain quotidien filazana anazy sakafona isan'andro io zany amin'ny zavatra atao rehetrarehetra, zany hoe ny baiky miaramila zany dia tsy maintsy manaraka ny arifenitra izay tena strict ozy izy tsika filazana azy enjana dia enjana. Ka ny fanazarantena moa zany misy ny fanazarantena manokana amina lanonana manokana sy ny lanonana-dehibe ohatran'izao, fa ny fanaovana ny famindrana sy ny aina dia isan'andro no iainan'ny folo alinday zany. Raha ohatra ka iverina amin'reto mpitsoka mozika ny folo alinday reto sika dia anisan'ny andraikitra izy ireo ihany koa zany fanomezam-boninahitra ny olo manan-kaja eo amin'ny firenena na avy any ivelany izay tonga mitsidika eto amin'ny firenena ary manafana ny lanonana ara-miaramila. Eo ihany koa ny fanomezam-boninahitra n'ireo le masovo izay tonga manatitra ny taratasy midika manome ny dika maha-ambasadora anazy eto ankehitriny. Manomboka ny matso lanto malala rasata amin'izao fotoana izao ary nitarika an'izany matso lehibe eto Mahamasina izany ny général de brigade Guinoasy Jean Désiré izay lehibe ny herivonjy ao amin'ny tafika malagasy. Miadana dia miadana tokoa ny famindra amin'izany rehetra izany ary manomboka mitsangana ihany koa manome voninahitra izany manam-boninahitra ambony